Estera toko 5. Nohony tamin'ny andro fahatelo dia nanao akanjo fiandrianana Estera ka nitsangana teo amin'ny kianja anatiny amin'ny tranon'ny mpanjaka, teo anoloanan'ny tranon'ny mpanjaka. Ary ny mpanjaka dia nipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianan'ny fanjakana tao an-dapa, tandrifin'ny vavahadin'ny trano. Nohony nitan'ny mpanjaka fa indro i Estera vadin'ny mpanjaka nitsangana teo an-kianja dia nahita fity teo imasony izy, ary nanondro an'i Estera tamin'ny tehina volamena izay tena ny tanan'ny mpanjaka. Dia nanantona kosa i Estera ka nikasika nitendry ny tehina. Dia hoy ny mpanjaka taminy: "Inona no angatahinao ry Estera, vadin'ny mpanjaka? Ary inona no tadiavinao? Fa na dia hatramin'ny antsasaky ny fanjakana aza dia omena anao izany." Dia namaly i Estera hoe raha sitraky ny mpanjaka dia aoka ny mpanjaka sy Hamana ho tonga anio amin'ny fanasana izay efa namboariko azy. Dia hoy ny mpanjaka: "Asevy manatanteraka haingana ny tenin'i Estera i Hamana." Ary ny mpanjaka sy Hamana dia tonga tao amin'ny fanasana izay efa namboarin'i Estera. Ary hoy ny mpanjaka tamin'i Estera teo am-pisotroan-dovay: "Inona no angatahinao? Fa omena anao izany. Ary inona no tadiavinao? Fa na dia hatramin'ny antsasaky ny fanjakana aza dia omena izany." Dia namaly i Estera hoe "Izao no angatahiko sy tadiaviko. Raha mahita fity eto imason'ny mpanjaka aho, ka sitraky ny mpanjaka ny hanome izay angatahiko sy hanatanteraka izay tadiaviko, dia aoka ny mpanjaka sy i Hamana ho tonga amin'ny fanasana izay amboariko ho azy indray rahampitso. Dia hanatanteraka ny tenin'ny mpanjaka ihany aho." Dia nivoaka ny trano tamin'izany andro izany i Hamana, sady faly sy ravoravo ny fony. Nefa rehefa nahita an'i Mordekay teo am-bavahadin'ny mpanjaka izy, dia feno ahatezerana taminy satria tsy mba nitsangana na nihetsika hitsaoka azy akory i Mordekay. Nanitry fo ihany anefa i Hamana ka lasa nody tany an-tranony aloha. Dia naniraka olona haka ny sakaizany sy zaresy vadiny izy. Notanisain'i Hamana tamin'ireo ny habe-anarenany sy ny hamaroan'ny zanany mba amin'izay voninahitra rehetra nomeny mpanjaka azy sy ny nanandratany azy ho ambony noho ny mpitondra sy ny mpanompon'ny mpanjaka. Hoy koa i Hamana: "I Estera, vadin'ny mpanjaka aza, dia tsy naka olona afa-tsy izao ihany hiaraka amin'ny mpanjaka ho amin'ny fanasana izay namboariny, sady nasainy hiaraka amin'ny mpanjaka koa aho rahampitso. Nefa na izany rehetra izany aza dia tsy mbola afa-po aho raha mahita an'i Mordekay jiosy mipetraka eo am-bavahadin'ny mpanjaka." Dia hoy zaresy vadiny sy ny sakaizany rehetra taminy: "Asevy misy manangana hazo, koa 10 akio ny ahavony. Ary rahampitso maraina dia lazao amin'ny mpanjaka mba hahantony eo i Mordekay. Koa mandehana miaraka amin'ny mpanjaka amin'ny hafaliana ho any amin'ny fanasana ianao." Ary sitraky Hamana izany zavatra izany ka nampanangana ilay hazo izy.